Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mpamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia fahaberen'ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izay rahantsika menakavy iarahana amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Dia tahiny tompo daholo eny antsika tsirairay avy ary dia manana fiadanan'ny tompo amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay manaraka an'izao fandarana izao. Dia misaotra anao ny fidy araka aminay eto indray androany. Za koa resy lahatra ny avana malala fa tsy ho faty antoka koa ianao tonga eto ary tsy ho very mahina ny fotoana izay laninao ary izy vokany dia izy vokany tokoa. Zao fereta tory satria dia misy amintsika efa alina be zao any amintsika, misy rehefa ho maraina ny andro sinina any fa za mbola sahako mitenanao fa tsy ho very mahina akory ny fotoana laninao ianona ten'Andriamanitra eraka aminay eto amin'ity androany ity. Dia tahin'ny tompontsika menakavy dia tonga soa, halleluja. Ary raha androany anao vao tonga eto dia za tena aminay sendrasendra natokavana eto fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao, halleluja. Tsy tonga fotsiny eto ianao fa nisy fitarihan'ny fanahy masina ary za mino fa andrenesanao bitsiky ny fanahy masina momba ny fiainanao eto androany. Dia tena ho loharano vely boboky ao anatinao fiainana mandrakizay. Zay ny faniriana, zay ny irinitsy, ny firaritso zay ataokantsika zay tonga eto androany. Ary faly be zay mandray anareo dia maritatra amin'ny faly ny adin'indray sasany eo raha mihoatra kely milatsaka kely ny fotoana fiarahantsika eto rehefa tahaka izao. Androany moa niditra voalohany teto dia raha nampavintsika Kodanilaka izay miditra voalohany dia omena Tsodranomabe. Kodanila vao Belzika niditra voalohany ka Tsodrano izay omena ranambavy Kodanila eto dia miaraka omena anareo any Chine, Arabie Saoudite, Koweït ary Madagasikara. Halleluja. Salamy fahempolo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy maneo mitsangana mihazavava tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Fa indro aizy na manarina ny tany ary ny Ezipity manarina ny firenena fa aminao kosa ny iposahan'i Jehova ary aminao nisehon'ny voninahiny ary ny firenena manantona ny fahazavanao ary mpanjaka mankeo famiham-piratan'ny fiposahanao. Halleluja. Ho an'ny ny anabavintsika Kodanila zany sy narehetra izay voatonina teo dia raha isao mpifaliana Tsodrano izay nomenanao. Tahiny tompo Kodanila Belzika, raha zana zo Sylvie Koweït, tonga soa ihany koa Marie Hortensine Koweït,
fa misy olona tsy mahita andefasana izarana le satria tsy mahita an'le live mihitsy izy. Izy koa Marie Hortensine tonga soa ihany koa Koda Léonie Koety tonga soa Nambinitso Macrine Koety Tina Rakoto Arzaka France Akikolonga France tonga soa ihany koa Selena Rosemina France Andoandry France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Marie Hortensine Koety efa nyteneniko teo. De tahiny tompo ary Marie Hortensine daholo zany mipotrato zany ny anarana mandefanina be deabe izy de anarana foana aloha mipotratra ny ambany be any. Angelina Rodriguez France, Erika Rack France, Marina Tiana Canada, Mapionina France, Erika Rack France. Tahiny tompo Alléluia, Marie-Jo États-Unis, Jessica Patici France. Tahiny tompo ihany koa Bouchilda Koety, vaovao niova. Izy moa zao ile vaovao niova io nambinanga izy io raha tsy diso zay nareo amle akamantatra be. Tody Raounso France, artisanat de Madagascar, Linam France, Asana Apostole Alain Madagascar, Sarindra Raingo Madagascar, tonga soa Ferrana Rakoto France, Jesus Noerko Koety, Miria Madagascar, Tojo Allemagne, Rahatarina Marie-Charline Madagascar, Fambiazana Fitahina Madagascar, Soameva France, Yama Koety, Eme Manambotso France, de tonga soa Kadaka Malala France, tonga soa Beritsava Koety, tonga soa fanomezana Juliana. Ela be tsy zany fanomezana Juliana zany efa ela be mihitsy nahitako an'izay anarana zay fa tonga soa ndray fanomezana Juliana. Aiza moa misy fanomezana Juliana raha mba teneninao no misy anao de am'izay rehefa miditra eto manaraka anao de fantatra hoe aiza misy anao mba mifankalala kely tsika raha tsy manerina anao. Fanomezana Juliana aiza moa no misy anao. Eme Manambotso Lovely Tina France, tonga soa daholo isika menakavy. Alléluia. Ifalina atsika no mioneto de isoran'Andriamanitra mbola tapavoretontsika maro moa de tapaka indray ny fandarana. Eny efa votovotoatiny ihany aloha ny voalaza maly mitapaka. Mino efa mba voalainareo ihany ny afatra malina de tapaka tena ary. Isoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Soa efa voalaza ny toriteny, efa vita ny toriteny ny Tanobavimania, efa teo amin'ny atsasa maherin'ny famelabelarana no tapaka no marika de zay aloha ny zava-nisy de tsisy azotsika ataony am'izay fa de eketsika. Alléluia. Melohan'ny zavatra rehetra aloha de tahaka ny mahazatra ihany andaotsika nao vavaka tsika. Ivavaka tsika metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Androany de ranabavitsika Charline no ivavaka. Alléluia. Androany izy no vavaka voalohany raha tsy diso sa efa nisy taloha. Vavaka ho an'ny fandarana metraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra isika. Ka de andao ary mpandrosotsika ny Charline de avetsika hiditra amin'ny hira de hiditra amin'ny toriteny sy ny famelabelarana ny toriteny. Tahiny tompo ny Charline anao ny fitenenana. Isotra betsaka pastera nanome ny fitenenana fandraisana anjara amin'izao vavaka teo tahaka rehefa izao. Faly miaraba nareo pastera menakavy kely tain'Andriamanitra trany nareo ary keo isika mpiara-mivavaka rehetra. Alléluia. Ijeo oka isika hivavaka. Ijeo f'Andriamanitra ray masina avy indrindra any an-danitra. Renay amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy anao. Ndreto izay tafavoreto amin'ity alina ity. Iaino izay hanome voninahitra anao, hidiranao, ankalazanao.
Ary misaotra anao koa tamin'ny fahavitan'iny tontolo andronay manontolo iny. Misaotra anao izay niaro ny anay tamin'ny losondrofo rehetra. Ary mbola misaotra betsaka nampiona soanay eto amin'izao takariva izao. Ray masonao, manatrehanay feno ianao amin'izao vavaka ataonay eto izao. Eny Jesosy io, mila anao foana ny fiainanay Jesosy. Mangataka famindrapo izay Jesosy satria olombelona tsy tanteraka ny amin'izay rehetra tsy nety nataonay tamin'iny tontolo andro iny. Hitalao izany aminao izay, ka diovy amin'ny raha soanao izay tsirairay avy. Saotra Tompo, ary eto dia tolotra feno am-pelatananao ny fandaharam-potoana rehetra izay ataonay amin'ity alinay ity, ka izay rehetra mandray anjara dia fanamasinao aneny n'olon-tsaina ny tsirairay, ary ampiteny eo am-bavan'ny mpanomponao mba hizara ny teny maminao ihany koa ho sakafom-panahinay, satria ny teninao aina ho an'izay rehetra mahazo azy ary manasitrana ny rofo rehetra. Ary dia ny devoly sy ny firongony tsy hanana anjara eto fa any amin'ny fary afo tsy mety maty mandrakizay no misy azy. Dia misaotra makasitraka makatelina indrindra ray eo, ary amin'ny anaranao Jesosy mpamonjy nanaovako izany vavaka izany. Saotra Tompo. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra aneneny Charline-tsika atao anatin'izay vavaka mamy matsiro. Hitanareo amin'izany fa nareo rehetrarehetra afaka mandray anjara daholo. Rarapitso misy aminareo koa maniry mba hoe mba ho vavaka andray anjara ohatr'izany dia afaka mandefa MP amiko nareo, dia anareo koa afaka mitondra vavaka ny fandarantsika ohatr'izany dia mandray anjara nareo, dia mahafinaritra be sady mba fanizay maheno anareo. Misaotra betsaka neny Charline, Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny amaly fitianao dia mitombozotra mitombo fahasoavana dia maherezatra any mampamangy ao amin'ny fiankonanao ao amin'ny dada ao tahiny tompony hoe Alleluia. Rehefa aso le cœur fa tazo tapaka sady indray, tazo tapaka sady indray ny tandarantsika ry havana malala. Tahiny tompontsika rehetrarehetra mandrapatapaka ny loha dia mbola hiaraka etontsika. Fanomezana Juliana efa tonga eto Madagasikara, tany Koweïty, tsy salama. Tany Koweïty venao tsy salama, sa efa tonga any Madagasikara dia amin'izao fotoana izao ianao tsy salama, sa hoe taminao tany Koweïty dia nentina mivavaka teto tsy salama, sa ahoana, sa amin'izao fotoana izao zany ianao hoe any Madagasikara tsy salama. Mirary soanao raha sanatria tsy salama ianao. Tahiny tompo mihaja Jesosy mpandresy Madagasikara, Fabiola Zanakadapa Koweïty, vavaka voalohany nataon'ny neny Charline hono iny. Geneviève Randriamananjara, France tonga soa, dia tonga soa ihany koa Ingolina Rodriguez efa teneniko teo. Itody Raonsoa France, arabaitsika Itody Raonsoa, Alleluia. Nosika hitondra firitsoany Itody Raonsoa fa androany telo taona androany ny batisany, Alleluia. Dia anniversaire ny mariage nisy mivady ihany koa androany, andro lehibe mihitsy zany androany, ka dia arabaitsika Itody Raonsoa mariage nisy mivady, anniversaire ny mariage nisy mivady. Tsy sadidiko hoe firy taona izy zay efa tenenito anaty groupe any. Dia fahatelo taona ny batisany ihany koa, Alleluia. 7 taona mariage fa raha tsy diso ahako. Dia mirary soa miaraba anareo Zokitody omban'Andriamanitra hatrany eny ny tokantranonao, dia niara-panahinao koa ovimbin'Andriamanitra foana. Tadidiko ny 3 taona ohatr'izao nangatsika be mihitsy nanao batisany Zokitody, fa vao vita ny batisa, vao mivoaka avao anaty rano izy miposaka be mihitsy ny masoandro. Tadidiko mihitsy iaina nanatrika an'izay, zay menakavy kely nanatrika an'izay. Vita ny batisa dia nitango poma, tondra poma tamin'ny giony, Alleluia. Tondra poma tamin'ny arobe fa feno poma be dia be naniry teo amin'ny toerana nanaovana batisa. Dia maharetatra amin'ny farany Zokitody
hotahin'ny tompo hatrany a dia miorena tsara dia aza miova aleloia. Izy koa mbola tsy narabaiko teo a Bartel Madagasikara tonga soa Tina Sri Coco Chine amin'ny tonga soa. Misaotra andreo fankasitrahana ny Charline minova voalohany fandraisana anjara ny androany fa tsy farany. Tahiny tompo a izy koa mbola tsy voaraba Miriava narabaiko teo Ricarac France Angèle Pagès France tonga soa Mario Elali Koweït dia zay angambany mbola tsy voaraba koa nakapoma be tsika tamin'izay halleloia natao tamin'ny vidéo nanao appel tsika dia tamin'ny nakapoma. Tahiny tompo a tantanina poma fotsiny ny ankizy tamin'ny tropoka mihitsy le poma dia teo naka zay lany eo amoron-dalana teo tsisy tompony poma halleloia. Aty aminay ohatr' izany aty aminay mahafinaritra rehefa fotoana ohatr' izao a dia mijany eny ansisin-dalana ohatr' izao dia maka poma dia mihina poma. Dia rehefa ohatr' izao koa fiotazana ovy eny an-tsaha dia rehefa lasa ny tracteur lasa ny le engin piotre eny dia misy latsaka eny amin'ny saha eny dia petaka misy ny olona rehefa mirava avy miasa dia mijanona kely ny ansisin-dalana dia mitondra arina dia maka ovy dia le ovy le indraindray mety misy voadidy kely na misy tsy voadidy koa dia alaipotsiny ny ovy sy ny karoty rehefa fotoana fiotazana ohatr' izao. Ty aminay mahafinaritra any ny avantage aty ambanivohitra halleloia. Izy mbola tsy navy Andrina Suzel Suisse tonga soa dia zay poma cerise ovy dia oignon koa tongolo koa aty aminay tsy potsiny rehefa manam-potoana dia makeny amin'ireny sisisa tsy be dia makeny amin'ireny champ reny ianao dia maka fotsiny ianao alao hoan'ny olombelona tsy hoan'ny vorona. Tahiny tompontsika rehetrarehetra sady tsy nety loha le poma ritody satria efa ela be izy nitehirizy atao satria tsy nety loha natao compote natao jus ka nohanina fa nadilodilo ihany ny nify tamin'ireny. Tahiny tompontsika rehetrarehetra tratra ny fitsaram-bahoaka raha no makamaka ohatr' izany aty aminay alaina fotsiny alaipotsiny ireny Andriamanitra ny voninahitra. Aty aminay koa feno rano azo anjonoana dia manjono ianao rehefa mahazo trondro dia lasanao fa tsy vidiana vola. Sharon Oman any Oman misy azy tonga soa Sharon dia maharetatra amin'ny farany. Tahiny tompontsika rehetra dao tsika anao hira tsika dia aoriany amin'ny hiritsika hitravatra amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentiny ranabavintsika Razana Monique halleloia. Razana Monique nitondratsika anatin'ny hira androany anaty tofotena azafady ndao ary minofinaritra daholo atotrareo mpitiavana be ty ry dia sambatra aloha zay aty zany ny tserany aty ny anamahiny soa Italia tonga soa ihany koa lasaritsika aty tsisy manao kalo moa le ny ambanivohitra eny asina kalo dia le mararikiva anao raha vao mihinana azy aty tsisy kalo fa alaina fotsiny voaloboka rety rehefa voaloboka mitsanina tsisy zany hoe somary maka kely fa tsy azo atao loha fa satria saripady kokoa ny voaloboka aty no ny ovy. Ao ary eno io tsika fa lasa ny fotoana tahiny Jesosy minofinaritra daholo. Mila famonjeny tsika rehetrarehetra.
Halleluia, tsara iny izy iny a, elaela izy iny tsy nenotsika andray, mahakasika fo mihitsy menona izy iny. Da iny tompotsika rehetrarehetra, halleluia. Atsotsika Jesosy rehefa reraka itsika. Raha misy nizan'izy izy a, tonga eto ka reraka, matsiaro reraka, dia atsoy Jesosy. Atsoy Jesosy fa izy any, tsy misy afa-tsy izy, halleluia, no afaka ampahery antsika. Halleluia. Atsoy izy a, dia amaly anao izy a. Rehefa mandondona izy, dia voay izy. Halleluia. Da iny tompoaritsika rehetrarehetra. Tsara mihitsy ilay hira, mahamy be mihitsy izy haingony rina. Tsara ilay hira ozy Geneviève. Eny ary voandroany mihitsy a narvavy Geneviève a, nahita souvenir tao anatin'ny inona moa? Tao anatin'ny compte tao, souvenir izay partagenao a, partagen'ny vadinao efa tamin'ny, tsy haiko tany amin'ny 9 taona na 5 taona lasa tany, 5 taona na 9 taona lasa tany, hitako tao sendra hitako tao, natsiaro anao atoerana vavy Geneviève, mampamangy amin'ny rahalahako ao a, dia tahiny tompotsika rehetrarehetra. Tsara be ny rozy Giselle, mankasitraka anareo koa mankafy. Tsara, nirany kaify koa tsara daholo. Eny ary, ratsika hiditra amin'ny tena andro, minao efa eo amin'ny baiboly a, efa mankatoerana tsara ianao a, dia vita ny toro-tenin-drana vavitsika Razana Monique, Mariette, dia miverina eto ihany a, mamelapelatra ny tena andro. Dia tompo a, Zoky Zamine, halleluia.
eto France misy fa manao vakansa any Madagasikara izy amin'izao fotoana izao a dia mirary soa anareo any Madagasikara any a dia tahin'ny tompo lasaritsika raha zana Monika anao avy hatrany ny fitenenana. Tahin'ny pastera tahin'ny tsika rehetra izay manaraka vaovaka fiambinana fifaliana ho ary avy mbola fahafahako zava-ten'Andriamanitra indray amintsika androany. Ny tenin'Andriamanitra zava-kintsika moa hitantsika ao amin'ny Salamo. Salamo fa 20 andininy faraka amin'ny telopolo sy 5 Salamo 18, 31, 35 vakintsika amin'ny anarana Jesosy. Fa iza no Andriamanitra fa tsy Jehova, ary iza no vaton'ampa fa tsy Andriamantsika. Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Manana tongotra ho tahaka ny deravaky izy, ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo. Mampianatra ny tanako hiady izy, ka mahahenjana tsy pika vararina ny sandriko. Mino ahy ny ampingan'ny famonjenao, ny tananao ankavanana no manohana ahy, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy. Haleluya, amen. Soramandry ambony. Fitantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy ho an'ny mpivengerana ataon'i Davida ny mpanompon'i Jehova izay nilaza tamin'ny Jehova ny teniny ity firana ity tamin'ny andro namonjen'i Jehova azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanany Saoly dia hoy izy. Haleluya, amen. Teto iava dia Salamo ataon'i Davida, fiainan'i Davida zany. Izy izy hoe fa iza no Andriamanitra fa tsy Jehova, ary iza no vaton'ampa fa tsy Andriamanitsika. Amin'ny Davida tsy misy Andriamanitra fa tsy Jehova ilay nanao ny tany sy ny lanitra, ary Israely ihany no Andriamanitra mahavonjy, maharo, mamonjy ary miheno vavaka. Davida riavina dia be dia be ny seho fahavalony na dia zanany naterany aza ny seho fahavalony Davida. Nefa tanatin'izany kosa dia Andriamanitra tsy nandao azy, ary Davida koa tsy niara tamin'Andriamanitra dia Andriamanitra namonjy azy foana. Ary kasoa mandry ilay vakintsika teo hoe indrindra fo tamin'ny tanany Saoly koa Filistiny be dia be ny seho fahavalon'i Davida. Fa eto Davida Jehova volovely manoratra fa Andriamanitra tena mamonjy, ary tena miady ho an'ny mpanompony izy, raha mpanompony ny tia azy, ny fikitrahany, ny ady riavana dia tsy natao hoe hialana amin'Andriamanitra, tsy natao hoe sarana amin'Andriamanitra. Ny ady dia natao mba hifikirantsika amin'Andriamanitra. Davida teto raha nanintsika azy Saoly ka tonga dia niala tamin'Andriamanitra izy dia tsy nanao ohatran'ity Salamo ity izy. Raha nanintsika azy Filistiny dia tonga dia niala tamin'Andriamanitra izy, tsy nanao ohatran'ity Salamo ity, tsy tonga nanome fisaorana satria tsy mivoaka patrisa izy. Misy amintsika dia misy milefa ady, nefa ady eto amin'ity zao tontolo izao ity tsy hay filifasana dia nezaneza toerana misy anao. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao dia ady foana no lalovantsika eto. Fa zavatra izay tsy tovisany ny ady izay iarahantsika amin'Andriamanitra, ola iarahantsika amin'Andriamanitra sy tsisy Andriamanitra, ny ady ho antsika dia tsy mitovy avy saran'io sy lanjan'io. Hafa foana zany hoe namanana olana sady mivavaka no miaraka amin'Andriamanitra, tia Andriamanitra ianao dia hainao fa milaivana izy, ary hitanao fa Andriamanitra miaraka aminao tahaka ny namonjeny an'i Davida.
na hoanevakintsika amin'ny Samuela tahaka hono nampiavaka zany Davida zany. Zany Davida zany tsy manao hetsika zany Davida zany raha tsy mijery amin'Andriamanitra. Samuela faharoa toko 5 andeha 7 vakintsika amin'ny anarana Jesosy. Nisy oramandry ny nandreseny Davida Filistiny koa nohon'ny reny Filistiny fa efa nohosorany olona ho mpanjakan'Israely Davida dia niakatra hiady azy ny Filistiny rehetra fa raha ren'ny Davida izany dia nidina tao amin'ny batera fiarovana izy ary dia tonga ny Filistiny ka nihahaka teny amin'ny lohasahan'ny Refaita ary Davida manontany an'i Jehova hoe hiakatra hameliny Filistiny va aho atolotra hoe an-tanako va izy dia hoy Jehova tamin'i Davida niakara fa atolotra eo an-tananao tokoa ny Filistiny. Alleluia. Zany Davida zany riakina dia tsy manao hetsika zany raha tsy mivavaka. Tsy manao hetsika zany Davida raha tsy mijery amin'Andriamanitra hoe atolotra hoe an-tanako fa manontany an'Andriamanitra zany ny olona tia an'Andriamanitra. Tsy manao hetsika raha tsy mihery amin'Andriamanitra aloha dia raha ny Davida raha nivoaka ampandresy foana izy teo amin'adiny satria lehilahy tia Andriamanitra izy ary natoky nianginy tamin'Andriamanitra tamin'ny fiainany rehetra. Atsika rehavina dia afaka mianginy amin'Andriamanitra na inona ino ny olonanao na inona ino na fiainanao izay ny fiainanao aza miaina amin'Andriamanitra zay ianao fa mbola hanohitra salamo koa anao agnatin'ny ady izay ilalovantsika ny rehavina dia misy tanjona Andriamanitra amin'io tsy hoe Andriamanitra tia lalao fiainanao na koa hoe izy ny tena amonona agnatin'ny ady tsia aza manao tahaka ny vehivavy anankiray zay hoe izy zaho zany vavaka foana nefa nandalo ady teza zany Andriamanitra tamin'ny ady izay nandalo teo amin'ny fiainako regny izy aza manao zany fa tsy mety. Ny ady dia natao hifikirana natao hiatrehana fa tsy livasa ka dia laha antsika samy hiankina amin'Andriamanitra mitombo fifankatiavanao an'Andriamanitra ary mitombo koa ny fifandraisantsika aminy fa izy manampy antsika izy ary manome hery antsika ahafahantsika miatriky ny fiainantsika ary izy manamarina antsika dia tsy marina fa Jehova no manamarina ny alehantsika rehetra ary izy no ijoroantsika mahatonga antsika tsy mangozohozo tsy mianjera satria Andriamanitra no mamitoetra satria antsika mitoetra eo amin'Andriamanitra izy miazona antsika ny tanana dia tadidima lokondraony Jehova tia anao ary tia nivoaka ampandresanao anao. Ny fiarana amin'Andriamanitra dia fianarana ny fiarana amin'Andriamanitra dia manalo ady ny antsefantsefany nefa tadidima fitiavany ianao avokoa zany rehetra zany ka dia mahaiza Jehova tia antsika dia mifikira amin'Andriamanitra tiavany fonao izy miala amin'ny fahotana sy izy rehetra izay tsy sitrapon'Andriamanitra fa raha mbola agnatin'ny fahotana antsika dia tsy afaka handeho ny heriny amintsika Andriamanitra fa ny fialantsika agnatin'ny fahotana sy izy rehetra izay tsy sitrapon'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra hihetsika eo amin'ny fiainantsika haneho ny heriny ary hanafy hery anao izy amin'ny fiainanao indrindra fa zao fiainana efa sarotra zao dia akino aminy ny fiainanao dia matokia izy tiava izy. Atsika koa raha tia Andriamanitra ny fontsika rehavina dia manao izay sitrapony atsika ka dia saotra atsika miaina hatramin'ny farany voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Alleluia, amen.
Halleloia, amen. Ka sitraka indrindra andranam-bavitsika enareo tsara ihany ve izy teo ohatrany somary ambambamby rehefa resany lamina tsara ny fainonareo an'le toriteny teo mino fa eny tsara ihany nosotra betsaka ny razana Monika tanatin'izay toriteny nafinaritra be izay. Andriamanitra manakaiky soavina ny hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Mahereza dia Jesosy hamaly fitianao ranam-bavy malala tahiny Jesosy. Halleloia. Eny tsara sotranareo. Sotranareo koa mankasitraka ny zareo foana fa ny fankasitrahana ataonareo dia mampahery ny zareo foana. Dia nareo koa zany tena miasa aminay mihitsy mampahery an'reto toriteny-tsika reto ka dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Salamo 8:20 andininy 1:30 hatramin'ny 5:30 no nivakiany ranam-bavitsika teo. Ny akosa tomboko any amin'ny andininy 9:20. Halleloia. Amin'ny Davida zany ry havana ny soramandrony moa dia hoe fitantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy. Mbola soramandry ihany koa fa fitarihan-teny. Ny titra zany dia ho an'ny mpiventy nataon'i Davida mpanompon'i Jehova izay nilaza tamin'i Jehova ny teny'ity firany ity tamin'ny andro namonjain'i Jehova azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanan'ny Saoly. Dia hoy izy ny fahavalon'i Davida rehetra dia Saoly anisan'ny fahavalony ngeza indrindra ary fahavalo tena nampahory azy indrindra satria izao fahavalony tsy sahany nataona inona iny. Filistiny zany fahavalony Davida dia vonoiny fotsiny. Amalekita zany tonga dia vonony. Rehetrarehetra izay mifanena aminazy any problème misy fahavalo malahirana angeravana amin'ny fiainantsika. Ary zany na tonga l'izy nitsireo mihitsy indrindra tamin'ny tanan'ny Saoly satria Saoly te hamono azy. Fa izy tsy te hamono an'i Saoly. Satria voaositsy Jehova. Izy Saoly rery no voaositsy Jehova ny fanehatra tamin'i Davida. Absaloma zanany fa tsy voaositsy Jehova. Goliata tsy voaositsy Jehova. Reo olona rehetra niady tamin'i Davida reo, Saoly rery no voaositra Andriamanitra tamin'ireo. Dia Saoly rery ny tena tsahan'i Davida ny kitihany. Sady rafozany, marina. Sady rafozany no mpanjakany, no rainy, no zokiny, no voaositra. Any amin'ilay voaositra mihitsy ny tena problème an'i Davida. Zao ry havana, mahafinaritra be ilay teny ranam-bavitsika razana Monika teo hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia fianarana. Fianarana. Ary rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra tsika dia tena ampianarin'Andriamanitra mandeha tokoa tsika. Hoy Davida, voalohany indrindra dia ny 9:20 fa ianao no mampirehatra ny jiroko, Jehova Andriamanitra no mampazava ny fahamaizina. Any amin'ny sorosa mihitsy zany dia fa hozy Davida hoe tena Jehova mihitsy no momba. Fa ianao no azahoako mitsarapaka mely miaramila ray toko, ary Andriamanitra no azahoako mitsambikina mihoatra no nomanda. Amin'ny Davida zany nietsika rehetra izay ataony hatramin'ny kely indrindra. Dia izao ny teniny tsisy avy amiko reto, fa avy amin'ny Jehova Andriamanitra daholo. Afaka mitsarapaka mely miaramila ray toko izy tsy satria izy mahay mitaritafika. Izy amory havana nampianatra ny Davida hiady. Davida ngery havana tsy teo anatin'ny fokon'olona ary ny rahalahin'i Davida nahay niady noho Davida. Raha amin'ny ara-nofo satria ny rahalahin'i Davida dia misy miaramila. Ary misy miaramila tena voatsongo tery aloha tery mihitsy ny rahalahin'i Davida. Davida kosa mpiandrondry. Mpiandrondry.
zakay tany ampiarasan'ondro tany ahoana no nafahany Davida naizany Davida niady. Davida tena resy lahatra. Fa raha vakitsika ny 1:30 fa izy no Andriamanitra fa tsy Jehovah izy, ary izy ny vatolampy fa tsy Andriamanitra ika. Zany Andriamanitra zany no nampisikina hery sy manamarina ny alehako. Manao ny tongotro takany amin'ny deravavy izy ka mampitoetra eo amin'ny fitoerana avo. Mampianatra ny tanako hiady izy ka mahenjana ny tsipika-varahana ny sandroko. Raha omenao any ampahany ampinga ny famonjenao, ny tanynao ankavanana no manohana ary ny famoram-panahinao no mahalehibe. Alleluia. Alalahinao io tozaka hatramin'ny 1:30 alalahinao ny lalana diavo ka tsy mambofotra ny azo tongotro. Ifatoantsika androany ilay teny ao amin'ny 7:30 io mario anatin'ny baibolinao io. Hoy ny ten'Andriamanitra, mampianatra ny tanako hiady izy ka mahenjana ny tsipika-varahina ny sandro. Mampianatra ny tanako hiady. Any amin'ny Salamo 4:7 dia miverina io teny io. Salamo 4:7 2 isaorana Jehovah vatolampiko izay mampianatra ny tanako hamely sy ny ratsan-tanako hiady. Izay mpianatra sy batery fiarovana ho ahy sady fiarovana avo sy mpanapaka ary ampingako sy fiarovako izay mahafolaka ny vahoakako haniny ho ahy. Davida io zany tena tsinitsinina mihitsy fa nofaniny io. Miandry ondry ny ainy io, miresaka amin'ny ondry ny ainy io, mitana tsolakazo ny ainy io. Fa teo amin'izay Jehovah nampianatra azy. Kakangeny olona ravana hoe te inona ny expérience anao mitondra CV Davida. Raha ohatra zany ilay mpanjaka rehetrarehetra izany mba apetraka eo ny lalana nalehany, ny fahaiza-manao, ny mety hoe fianarana naleha, ny traikefa efa vita, ny dingana ny diavina. Misy olona be tantaraina fa ny Davida misoratra to hoe mpiandry ondry dia avy eo mpanjaka. Nefa ao anatin'io mpanjaka eo amin'izay sady mahay mitantana, mahay mifeha, mahay mitarika, mahay miaro, be fitiavana. Ary nakato azy avao koa ilay Salamo 4:7 teo. Eritreretinareo fa i Davida io tsy nahay niteny tamin'ny vahoaka izany hoe makatoavana fa Andriamanitra, hoy tena Andriamanitra amin'ny tapany faharoa izay mahafolaka ny vahoaka hany fulahany Jehovah hatramin'ny vahoaka akatoan'i Davida. Izany hoe rehefa tena jerena tsy misy ninona avy amin'ny Davida zany ny zavatra rehetrarehetra fa nampianarin'i Jehovah izy. Nampianarina hiady ny tanany ary tsika io eto tany rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy hoe misangy atsika ampianarina hoe sangisangintsika amin'ny fahafatesana, sangisangin'Andriamanitra amin'ny fahafatesana ny fiainantsika. Fa tena ampianarin'Andriamanitra miady isika. Natao ohatra no fantatra Petera tsy mampaninona anao fa izy mantsy Jesosy raha maty zay satria nisy tafidrivotra. Nisy tafidrivotra ary sika fefika amin'ny sambo kely. Dia Petera, Jesosy tsy mampaninona anao ve raha maty zay? Dia ohatry Jesosy miteny tena mampaninona anao mihitsy izy. Zany hoe vao mifidy anareo dia voavelako ho faty nareo. Jesosy hoe dia mifidy mpianatra ho an'ny efa maty. Hoe andao hifidy 12 lahy alefa maty andrano. Anangana fiangonana, anangana fampianarana, hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, dia hiantso ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hanao batisasy, hanasitrana ny marary, hanadio ny boka, hampitsangana ny malemy, hampitsangana ny maty. Zany ny fidanan'i Jesosy amin'ny mpianatra.
fa tsy nofidina mba ho faty andrano. Tsy mampanina anao ve le hitany ho faty? Tena mampanina an Jesosy tokoa ny hitan'ireo ho faty, ary tsy naverany ho faty ireo. Fitaitainana angeravana teny ambonin'izany sambo kely zany, fa teny amiko anao resahany zany ka mora. Zareo mahita an'iny le hira le hoe ry Jesosy mba tatano ho tafita. Jereny ny clip iny mangoroby anao hitan'le rano. Mangoroby anao hitan'le rano iny amin'ny le tena ny ampovoany ranomasina be any tena mampangorory. Za mahay milomano fa matahotra mahita an'ireny. Tonga de hitanao zany hoe rano tena mahery vaika be, tena lalina be, tena tsisy. Reny ingeny ny ainan'ny mpianatra fa tsy hoe sambo kely hoe rano kely etsy amin'ny ranona mbo manambola revany na hoe tsy amin'ny lasainina kely etsy de rano tony tsara, fa reny ranomasina be reny. Raha ry mpianatra raha nietrehitra hoe ho fatytsika de tsy mampanina anao ve ahitana ho faty? Ohatry tena mampanina mihitsy le hitanareo ho faty, fa nareo ke tsy ho faty ny torako anareo aty, fa hianatra, hisedra zavatra mafy. Alleluia. Hoy Davida hoe ianao Jehova mampianatra ny tanako hiady ianao, mampianatra ny le Salamo 144 zao, mampianatra ny tanako amely ianao sy ny ratsan-tanako hiady. Any amin'le Salamo 18 eo, mampianatra ny tanako hiady izy ary ka mahenjana tsy pika-varahana ny sandroko. Tsy pika-varahana zany le arika iny de vita amin'ny varahana, de enjana kokoa zany misitona an'iny. Fa ny tsy pika-raha alefan'iny koa tena lasa lavitra. Efa milalao an'ireny le izany milalao flesy taloha. Zay milalao an'le tifitra vorokely na mitifitra olona. De fantatrao tsara fa raha sotominao moramora iny de avotsitrao de latsaka eo aloha fotsiny ny vato. Fa raha sotominao tena mafy iny de avotsitrao de lasa mafy lavitra be ny vato. Davida, ny spikan'i Davida, spika-varahana sotominy Davida. Tonga de maty ny Filistina, maty ny rehetrarehetra. Hafa mihitsy zany ny spikana nefa ny Davida io. Na de mitana spika ary ampianarin'Andriamanitra azy. Riavana. Mampianatra antsika hiady ny tanan'Andriamanitra. Mampianatra ny tanantsika hiady Andriamanitra. Io problème lalovantsika efa miaraka amin'Andriamanitra io, tsy fisangisangiana ny fiainantsika na ataovana antsika ho faty, fa mba tonga antsika ho mpiady mahery. Misy namako mampiady akoho, de manana akoho lahy de izy rehefa le mampiady akoho de le miloka tena vola be reny. De rehefa mifankita aminazy de io akoho io akoho lahy, sady miresaka aminay eo izy ampiakariny eo ambony latabatra, de tsindriny le akoho, tsindriny eo amin'ny lamosiny. De rehefa mandeha tsindriny mafy be tana de efa tena le ohatrany ohatry zao mihitsy le akoho mandeha, de tsindriny de rehefa mandeha de atodiny indray de asiny mivelana de tsindriny. Fa inona ho aty ataonao amin'le akoho? Fa maninona ho le akoho ny ampijalianao? Tsy ampijaliana io izy fa mila mampidi-bola be io izy. Ay ato amin'ny akoho, ato amin'ny tanan'ny akoho, ato amin'le fiainako iny misy an'le hitanao hoe ozatra lavalava iny. De iny zany rehefa iny matanjaka, rehefa mikapoka le akoho rehefa miady, de mafy be mihitsy ny kapoka de mahafaty mihitsy ny fantsiny rehefa miady. De iny le ozatra ato iny no atanjahana. De zay ny anindrinina azy, lasa supporter an'le vezatra zany le akoho, ohatrantsika le mikotrany reny. De lasa bokobokon'ozatra zany le akoho de fijerintsika an'le izy, fijeriko an'izy ohatry za ty akohoko, za tsy mpiady akoho, za tena tsy mba tia mampiady akoho zany. Fa ny any akoho piko tena ataoko namana, za tena tia biby. De za manelo mahita manina ary ampijaliana le akoho, fa tsy ampijaliana. Ny olona mijery mahita ampijaliana. Ny olona tsy mahalala mahita ampijaliana. Fa mpampiady akoho mahafantatra hoe atanjahana ny dikany io. Mampianatra ny tanantsika hiady Andriamanitra. Isika rehetrarehetra ireo
tena ampianarina hiady daholy tsika reke avana marefo e marefo daholy tsika rehetrarehetra ireo zany ny fetomboatsika petera vo misy problème kely de miororo taloha de petera inona namoan Jesosy izy maty zay Jesosy tsy maty ka fa ahoana ary no faty de izy ary zany ny anao ny asan'Andriamanitra raha ho faty anampy anao ty toroteny androany ty atonga anao a tsy koropaka rehefa manoloana ny ady aza miteny hoe za ve mivavaka de mbola mandalo ady ampianatra ny tananao hiady Andriamanitra fa raha tsika ny entahantsika vo manomboka mivavaka zany tsy alasa lavitra atsika amin'ny asan'Andriamanitra tsy alasa lavitra atsika amin'ny asan'Andriamanitra za avana tam'za vo anomboka hivavaka de olona farak'izay za hitanao manam-ponona io mampahery anao io hoe courage anao fa tsy maninona io fa vitan'Andriamanitra tsy zany ataloha fa olona farak'izay mora matahotra sy manam-panahina sy tsisy finoana anomboka mivavaka vao mandeha fotsiny appel maneno fotsiny telefony io de mangovitra ina ny avariko an'ity olona ty mivavaka no Jesosy tambetano de fa manano mivavaka tononona tsy kaneny anaran'ireo olona manana to Jesosy vangio ny fony anina ohatra de voaka avy amin'ny fivadika amin'ny alibavaka mahery be mamelona telefony de raha fa miantso tonga de valiko za mahery vo maneno teo io le olona fa miantso fa tsy le olona mpitondra io ndraiky le zareo fa miantso e valio izy le mparivotr'Andriamanitra valio fa olona efa mivavaka ianao valiko zany valio hallo aizany volako ohatry le amin'ny clip mihitsy zay ariny anareo fa aiza hono ny volany tamy tena tsisy miororo tsy manana fononana kely de ampahereziny isaky ny mihetsika ampahereziny isaky ny mihetsika miantso an'le mparivotr'Andriamanitra tam'izany allo na aiza kory zao zay any fa le olona any ke tezitra be mihitsy ny tsy manana fononana dana fa momba anao Jehova fa overa aiza ary zay Jehova momba anao le olona ary tezitra be aty ary ny ady angatahako vavaka daholy tam'ny zavatra kely dritra tena hoe tena tsisy ninona mihitsy fa zao zavatra mahafinaritra teny andalana teny tena mpianatra ny tanako hiady Andriamanitra alleloia de ankehitriny de mampahery anareo eo inona ny problème za nge misy problème ohatry zao tena hikianatra mihitsy aminy kalma fotsiny alohatsika alleloia ndo atsika hivavaka ahoana ianao nikatra misy olona niatso raha ohatry zany maka mety hikatra mihitsy de miteny an'izay olona zay fa manino ianao nikatra andao anaiko ampianarin'Andriamanitra fa nytanantsika mila mainy ady za voninahitra n'Andriamanitra fa mba hampanao délivrance zay io ary manao délivrance zany tena miady amin'ny devoly tena miady amin'ny devoly ary tena miresaka amin'ny devoly mihitsy rehefa manao délivrance moa ankizy rehefa nahita betsaka amin'ireo ankizy ireo teto amin'ny araka tamintsika teto fa nita zany hoe ve zany ny atao manao délivrance tena miresaka amin'ny devoly ao anatin'ny olona mihitsy tena miresaka ary io tena miresaka io fanaratsy io fa tsy zany tonga de zany fa hono tena Andriamanitra tena mampianatra ny tanako hiady ianao ary mahenjana tsy mpikavarana ny sandroko ankehitriny za taloha nanana problème matram'za mbola kely de farak'izay matahotra resaka fatifaty io resaka faty resaka matoto resaka za ty tsy tia mijery film horreur fa za kany ny olona sary tahotra indrindra avy mijery film horreur zany herinandro ahako vo maty ijery io de fa ary za de olona matahotra faty tsy misy ohatry zany vo nanomboka nivavaka zay tam'izany
voanomboka hoe mba hanao mpanompon'Andriamanitra nomboka anao asan'Andriamanitra. Misy tranon'olona zay, misy matoto le trano. Anisan'ny voateny hoe andao ianareo anao alim-bavaka androaka devoly trano misy matoto. Voatendry anisan'ny voatendry ny tenako. Fa eo mason'olona eo manao dia tena zange matahotra matoto. Andala matoto, andalanareo za ohatra tsy dia avo, ohatra tsy dia ao tsara e. Ohatra somary tsy dia ao forma io mantsy fa andalanareo e. Fa dia nandeha niaraka tamin'ny ka le trano koa amin'io trano tsisy électricité dia le lampe pétrole sy an'ireny no ampiasaina. Dia manala devoly. Vao miditra aloha dia fa tia zany le daty zany tena feo matoto. Alim-bavaka no atao amin'io fa tsy andro atao amin'ny Belanahary a. Ianao amin'io vao hanomboka, ianao mbola anatinao le tahotra matoto, tahotra faty rehetrarehetra. Tompo. Atao ny vavaka délivrance. Sady mandroaka ianao no somary mailomailo. Miala matoto. Mitoditodika ihany ianao dia efa ao izy. Andeha hivoaka amin'izay. Andeha amin'ny WC zany. Le WC any Madagasikara tsy ohatry ny aty amintsika ao an-trano. Fa eto le trano dia risy trano le trano fisainana kely. Ianao rery amin'io te andeha ho eny. Manontany ny ravasa maro. Iza no te andeha ho eny amin'ny toalety? Tsisy mantsisy. Zao fotoana narotina raha te misy andeha rehefa ianao mitady namana amin'io lavitra ihany le ria. So dia ao iviranao le matoto. Za amin'io mbola matahotra le matoto. Mivavaka atao ihany. Ora raha? Raha tsy mba te mba andeha hivoaka kely any? Zay raha. Zao fotoana na andeha tady namana matahotra matoto. Fa zao. Halleluia. Mampianatra ny tanan-kiady ianao. Mampianatra antsika Andriamanitra. Fa zao afaka miteny tsika tramin'izy misy matoto. Andao roany zany. Halleluia. Davida tsy navita niady taloha. Ery avaizana efa ny Davida miady amin'ny Goliaty zany rehefa Davida ngeravana tany na olo-tsotra tsy mifanena tamin'ny tany an-tsatany. Ondry ngeny ny namany tany. Fa mahafinaritra io Jehovah Andriamanitsika io mampianatra antsika hiady. Ary izy io misy fotoana mitantana antsika izy. Dia misy fotoana avotsiny kely ny tanantsika. Dia verany miatrika olana kely tsika fa izy eo hiady. Zany eo izy Jehovah Andriamanitra tsy andao na afoy ianao akory. Tsy andao na afoy ianao akory. Fa za miteny anareo. Mandalo olana ianao, miatrika problème ianao. Fampianaran'Andriamanitra. Mba hatonga io ady problème lovantsika ngeravany. Problème madinidinika lovantsika io. Mampatanjaka antsika io, mampatanjaka antsika io. Avy ny fotoana. Tena io fijoroana kely madinidinika ataontsika io. Mijoro ianao amin'ny vadinao tokantrano. Manomboka. Taloha vobetrona vadinao. Vavaka rehetra amin'ny aorina indray. Tsy zany efa mijery politika resaka ny nareo koa. Nefa nivavaka ny arahanao. Matahotra. Mijery fandarana ka. Tsy fandarana inona e. Jery grevy na Madagasikara. Volasy le vato vaviadika. Mijery fandarana. Vao miala vandre va dia midavadika politika. Tena enjana be ty tolona ty. Zao ianao zao. Manomboka eny nandeha tsikelikely. Manomboka mijoro kosa amin'izay ianao e. Reny zavatra reny iofanantsika reny. Manomboka mijorojoro kely. Fijoroana kely ngeravana zany fijoroana anaty fianakaviana zany tsy mihina kisotsony. Taloha ianao lazana za io mba tsy afaka andeha amin'ny fiaraha-misakafo fa ohatrany mandainka satria tsy te andro. Nefa ianao amin'io efa mba mafantatra hoe tsy hinana biby maloto. Dia matahotra ianao. Any fianakaviana amin'io tsy mamelaka te amaina. Fa le vavan'olona fotsy dia efa tsy sahanao hijoroana. Fa zao tenko anareo. Amin'ike fotoana tena hijoroantsika eo anatrehan'ny mpanenjika. Ary amin'izay fotoana izay hivavaka ianao sa ho tapahana ny lohanao.
amin'izany fotoana zany mety isy zany mety izy amintsika ohatra hatran'izany amin'izany ve anao vo hoe ahoana ny afahanao itso raha tsy amin'le tsikelikely le zavatra nalovantsika tsikelikely reo a bekaran'Andriamanitra kely ny avony a fampianarana atsika reny ho avy ny fotoana tena olona tena mijoro amin'ny fahamarinana ianao tsy mihatra n'izanizy zany mandroso tsikelikely Davida ange volazany tena Andriamanitra hoe nandroso sy miaha lehibe zany hoe mandroso tsikelikely dia miaha lehibe tsikelikely tsisy tonga dia lehibe ngezabe zany tsikelikely araka ny teko taminao zany ny any ny alina tsikelikely ny fatorako faty sy fatorako matoto zany zao tsy matahotra an'izany tso tena devoly mihitsy ny adivana zao ary so mandeha amin'ny toerana maizimaizy raha zao afaina amin'ny matoto enjero dia ampitahoroko an' Jesosy tsy miverina intsony mandrakizay fa fazako amin'ny raha an' Jesosy alleloia tsika tsy matahotra an'izany tsony lehibe nge momba antsika ataizary nahitana an'izany teny ampianarana indrindra teny mampianatra ny tanantsika iady Andriamanitra ary le izy a eny amin'ny zavatra mitrangeny mitombo ny fononao andalo ady ianao dia manana ahoana ny amin'ity afaka nefanao amin'le izy zay nefa mety misy ndreny hoe mbonimbonindry vai afaka ndraiky alleloia manomboka ame mitombo ny toky dia zao amin'izay teninao zay ady rehetrarehetra zao ny tenenao sy le tari ary anomban'Andriamanitra sy tsy maninony hoe alleloia mampianatra ny tanantsika iady Andriamanitra alleloia azo tapaka ny fandarantsika anao asina j'adore be deaibe na zary anao j'adore fa tena tapaka ny fandarantsika azafady tompoko tena tapaka ty mangavy atsika to dia ataovy lava mihitsy le j'adore fa tena tapaka ny fandarana tena tapaka ny fandarana fantaraiky zavatra nareo za taloha niasa tamina toerana nanomboka niasa zany dia niasa tao amina toerana anankiray a fivarotana fiarakodia vaovao zay a tao nidirako niasa voalohany tsy voalohany moa zany fa efa niasa kely zavatra ampahany fa niditra niasa tao amin'izay a asa tena tiako be mihitsy dia manana chef aho ampiasana dia za zany ampiasana mivarotra ny ataoko mivarotra dia vao misy olana kely zay anina misy olana kely dia tonga dia rehefa olana dia atsoky le chef io misy olana dia za mivarotra rehefa misy olana dia an'le chef ndray andro nanao efa nataiko anareo teto nanao promotion an'ireny Mazda Eclipse reny zay tamin'ny 2001 dia misy an'ileo Mazda Eclipse reny mbola be dia be reny taxi bus any Madagasikara zao tamin'izany reny vao mivoaka dia zay anisan'ny lancé an'ireny ny fiasananay tsy hoe anisan'ny fa fiasananay mihitsy mivarotra reny dia nanao promotion be amin'ny Mazda Eclipse dia tamin'izany 125 millions FMG ny vidina Mazda Eclipse dia nanao promotion dia tamin'izany manana 25 millions anao dia efa mahazo dia 100 millions alohanao tsikelikely ohatrohatr'izany dia be mihitsy naka dia lany ny Mazda lany dia mala tonga any io dia alaina ny commande mandray commande zany dia mandao 25 millions daholo ny olona zany zay any dia hoe rehefa tonga le izy a dia mandao 100 millions sisa dia amboarina ny paiement dia fotsy ny couleur zay teo dia ampisehoana katalogue mena sa manga sa fotsy sa gris zay any mantsy ny lokon'ireny any a mangamanga ny a menamena tena azo commande be dia be mihitsy nalafo be dia be mihitsy tamin'izany dia tomobile mbola tsy eo mbola any Japon fa tonga dia alefa no ny commande dia malefa any amin'ny siège fotsiny hoe commande dia misy 12 ato olona amin'ny commande misy olona mpanaraka antsika eto zao vidy Mazda laza vidy Mazda taminay mihitsy taloha fa zao ny olana problème dia zao tamin'izany a misy flottement ny devise tsika tsy flottement zany fa misy ina moa zany lasa misy fianana ny sanam-bola dia nitombony dia niakatra ny kory zany tamin'izany kory ny yenina ny anaran'ny vola japonais
dia tao anatin'izay fotoana zay anatin'ny ray volana zany a mandeha commande dia tonga avy eny ambony sambo dia tonga any Madagasikara dia rehefa namoaka an'ilay izy am'izay niakatra be ny famoahana an'ilay satria niaina ny vola malagasy tamin'ny 2001 talohan'iny grève tamin'ny 2002 iny ny dikan'izay raha tomobile tokony 125 millions ny sonota 160 millions tamin'izany eo am'izay ary le problème satria sy niafiafy mihitsy ny signé bon de commande tamin'olona na nampisigné bon de commande olona efa ho mazda 12 reste fotsy ianao micommande a dia ny vola ambony efa vononinao zay vao miova ny prix mety an'izany nareo tsy mety falinareo am'izany za tsy faly raha ozy hoe ty misy t-shirt 10 euros fahafaranina Madagasikara tonga avany izy toy zay hoe nareo efa nanome avance 5 euros toy zay lasa 20 euros tamiko ka izy mety tsy faly any nareo a dia izay nefa zavatra nilay problème eritretina hoe olona 12 isa zany a ho tezitra amiko daholo tonga dia natsopy le chef niova ao zany nividy le Mazda fa mba jereo reto problème reto tonga tozy le chef ozy izy linazo any tena hoe tsy manaiky izy toy zay le chef ka atsoy ny client-nao reo ozy izy commission-nao io atsoy tena ozy tena chef zany koa tsy ohatrany tena sady mamely tampoka ohatrany tsy tia anahy atsoy ozy izy eny areo fa atsoko fa rehefa tonga izy dia resahanao a ieno ozy izy natsoko am'izay le olo allo miarabanareo mba afaka tonga ty ve efa tonga Mazda efa tonga fa misy vaovao kely olazaina anareo fa mba afaka tonga aonina avao tsy afaka resahana am'tireo mba tongava ty amin'ny broza fa toko eo avy any zay monsieur rato tonga avy any am'izay le olona reo fa tonga tsirairay le olona ndaisin'le sefoko ny kitapony lasa izy mivoaka nandehanao prospection raika hoa le olona fa hoana ny ataony lasa ianao raiso izy fa client-nao reo manomboko zao anao izy a mizatra am'izay tsy ny mivarotra ihany ozy izy ny ilaina ny atao eto fa miatrika problème ko miatrika ny client lasa izy nandeha navelany am'izay zareriny teo tena tsy nray mihitsy tena lasa izy nandeha tena nanay mihitsy tam'izay tena mifanary amin'ny andro sarotra ho aby tena eona ro aza ny sefo zany inona ny mahasefo anao a lozanao amin'ny andro sarotra izy tsy ndra lasa izy navelony topila lasa izy nandeha reo am'izay ny client rehetrarehetra tonga nanomboka teo niatrehako an'izany hoe problème miatrika an'izany hoe olana manazava amin'ny olona ny zava-misy dia mandray sy mieno vavan'olona ia ka dia misaotranareo aloha tonga manomboka mipasoka am'izay fotoana ny pasohana voalohany fa mana kosa zany miatrika ianao e miatrika tsy mory zany a fa natao ary voninahitron'Andriamanitra rehefa natao le izy marina fa nisy avavany tena tsy mety mihitsy ny ataonareo efa vonona tamin'le vola efa inona ao antoko nofantarinareo tokony le volan'olona rehefa tsy fantanareo akory ianao amin'ny efa manomboka mizatra am'izay ianao mianao an'le volona tsy mahazo tezitra ianao diso fisaitsika ao ara-dalàna tsara alleloia miatrika an'ireo olona 12 natrehanao tsirairay eo amin'ny birao miaraka mivadiny ko miaraka mizanany ko misy olona efa antitra le kizitina kely reny andrandro mesera trasoko mihitsy miatrika ianao tonga ny ariva verina vany ny sefo nanao izy tao lety fa mikopakopaka fa tena avitsemoka vita soma tsara lamo nanaiky daholo ny olona hoe niakatra zany tsisy azo atao a nanamby vola vita zay androka anak'izay zay navesatra tamiko fa zao kosa nefa nanomboka teo nanomboka lehibea alleloia nanomboka teo tsy ny mivarotra tsony ihany ny haiko fa manomboka afaka miatrika am'izay a miatrika rehefa mitojona volana vitsivitsy taty arina nipoky ny criseny tamin'ny 2002 iny dia io chef koa tsy nazaka an'le crise dia lasa izy nandeha notaty andafy satria frantsay izy inona ozy nareo zavatra nitranga zahako ny napetraky ny patron be
hitondra n'ile fiasanana io izay zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay zavatra tena nakasika ana mihitsy zay hatramin'izay a reo karana patron ireo tsy matoko malagasy zany hoe gasy no fa isaky ny sefosefo amin'ny isaky ny zay ratsaratsany latsa mangaika ny fiasana zany a ohatra hoe mpivarotra pneu de vazaha no sefo mpivarotra tomobile de vazaha mpivarotra menaka de vazaha mpivarotra batterie de vazaha fa tamin'io fomba nisy hoe za mbola tanora kely tamin'izany zahako no navelan'ny tazona ny fiasananay io tamin'izany niatrika zavatra maro misy fotoana misy mamaky tampoka le fiasana eo anao vao mahita zany hoe inona moa ny atao rehefa ohatr'izao miantso polisy a de manao an'izao a manao an'izao a nefa manao plainte a mitsongodia miaraka amin'ny ary mandeha tribunal sisy ninona fantatry zany fa efa ianao ny eo de mianatra ianao io mianatra fianarana foana ary ao anatin'io fianarana io misy lesona zany hoe tenako anareo a de le chef ny zavatra fanony taloha lasa mihitsy saiko tamin'izay isaky ny trano fiasana io trano fitaratra daholo fitaratra daholo iry de ao anaty broko fitaratra mpakahita daholo fitaratra de jerenareo a misy rehefa malafo zavatra zany zay de misy coffre misy kesinay zany a ohatry ny valisy kely zay de atao daholo ny vola zay maty mandritra ny ray andro amina million be deabe satria ianao malafo zavatra be deabe a tsy hoe mivarotra mofo gasy fa tena zavatra anina daolo de iny valizy iny am'izay rehefa tonga ny arivo de entina makao anatin'ny birao an'le chefinay de misy toerana efa fasina anazy de ny tranony a ny birao ny fitaratra de rehefa isaky ny andeha hody de idiny lakile le birao any tenenany efa tsy diko ny ako mba ty birao fitaratra fa ny tsy diko satria zao ny eritreritro inona ro any tokony andinan'io io lakile amin'io nefa ry efa midy matombo vony ery mantsy anazy a de rehefa vaky ny ery de inona moa ny problème am'lo tsy hamaky an'io koa de idirana inona ny lakile miady hevitra zany zavatra ataon'le sefa idiko hevitra foana fa tena lasa tokoa izy nandeha hapana nisy namaky ny trano nisy namaky le varavarana principal la fitaratra ty tapahan'olona le grille de protection de tonga de vakiny fitaratra de tafitra atao anaty fiasana izy de mibatainy daholo reny jantalu pneu ohatr'izany reny fa ny zavatra navariny le fitaratra le sefinay tsy vaky nandramony voina de nidy de tsy niinsiste ela be izy fa tonga izy da nefa taony tena vola be teo vao tonga saina ako hoe tena zay zany misy antony raha tsy nidina lakile io de mivoiny de tsy mitombona zany etrehtra rehefa tafitra ariva izy matonga izy tafitra izy tokony tafitra am'rehetra fa tsy tafitra tao am'le ray izy tena zavatra kely ohatry zany zany a ny anarako rehefa za am'izay nitondra am'le taorinan'izay am'izay idiko lakile foana am'izay anatra ho ana hoe na de samy trano fitaratra ary aloha hidina lakile any fa mbola misy antony foana hidina lakile de tsy very ny vola atao amin'ny coffre tam'le vaky le zany no nitondra le fiasana vaky ny fiasana tsy very ny vola satria nanino narahako le zavatra natao hoe hidina lakile ny fitaratra azonareo varavara-pitaratra anzara tiako tenena amitsika de zao Andriamanitra de taky zany ihany koa mihoatra noho izany misy fotoantsika miara-mandeha amintsika aloha Andriamanitra de izy eo aloha aleloia de ataony taka ny kirosy ao no teniny tamin'ny kirosy Isaia fa 5:20 efa kitsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo Isaia fa 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo zao nolazainy Jehova amin'ny voahosiny de kirosy izay nitantaniko tamin'ny tanany ankavanana mba handresiko firenena eo anoloany sy hamako fitibom-panjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina tsony ny vavahady androso eo alohanao a ary aravina nimiko taotona sy anorotoro varavarana varana anapatapaka nidivy ary omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy arenana felina ao amin'ny manginginy mahafantarinao fa zany Jehova zay miantso anao amin'ny anarinao de ny Andriamanitry ny Israely teto zany tsisy ninona nataony kirosy mihitsy na kely ary tsisy ninona afaky ireharehan'ny kirosy mihitsy satria tena Jehova mihitsy nanao ny zavatra eo aloha misy fotoana Jehova eo alohantsika de sokafany daholo ny zavatra rehetra rehefa misy am'izay ny fotoana misy fotoana anao mangatabalo
misy aminareo vao mangatabavaka ray andro ny andro triny de mivaly mivavaka herinandro de mivaly mivavaka fa rehefa manomboka me mivavaka me mandroso ara-panahy ianao de hitanao fa misy fotoana mbola tsy tonga misy le zavatra ny olona entinao mivavaka indray no mahazo valim-bavaka fa ianao mbola tsy mahazo satria maninona niemotra indray aloha Jehova tsy eo aloha indray izy fa ianao indray ny selomakeo aloha de izy aiza eo ihany izy eo anilanao izy fa eo izy le ampianatra ny tananao ihady hatramin'izay tanatra nanao anio fa ny tena tanjon'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra ngeravana efa mafy foana fa mba tiany koa ny tanantsika sy ny ratsan-tanantsika ho mafy amin'izay de tsika ny avelany manao ary zao ny teampahirezoko anao vitany matoa sany vitatsika io matoa sainy atao rehefa tonga ny fotoana tsy vitatsika de mamaly manampy izy misy fotoana ary tena ingainy mihitsy ny raviny mihitsy ny tendrombohatra eo anoloana rehefa tena tsy vitanao io fa Andriamanitra de mampianatra atsika mampianatra misy fotoana avelany loatra ny avelany rery mihitsy ohatra ny tamin'le tantarany sefoko teo fa tsy hoe mamela atsika rery izy fa eo izy fa izy kosa mampianatra atsika iady alleloia mampianatra atsika iady manoro atsika ny tokony ataotsika Davida zao nampianariny amin'le Salamo 144 teo isaolina le jo 144 Salamo 144 andiny voalohany sy faharoa isaolina le Jehova vatona amiko izay mampianatra ny tanako amely sy ny ratsan-tanako iady izay mpianatra sy bately fiarovana ho ahy sady fiarovana avo sy mpanafaka ary ampingako sy fialofako izay mahafolaka ny vahoakany ho ahy Davida dia nampianarin'Andriamanitra zavatra ohatr'izao raha hoe zavatra nake vakitsika le ten'Andriamanitra vakindrana bavitsika kota ranabavy lazana monika teo Samuela faharoa andiny fahadimy Samuela faharoa andiny fahadimy andiny fahafito amby folo ninandreseny Davida ny Filistiny andiny fahafito amby folo konoho ny reniny Filistine rehefa nosoran'ny olona ho mpanjakan'i Israely Davida dia niakatra hitady azy ny Filistine rehetra maninona hoy hatramin'izay zany Davida zany tsisy nitady hamono zany mbola mpiandrondry atao inona ho vonoina moa liona sy bera ny te hamono an'iny mba ho azo ny ondry fa tsisy olona te hamono tsy narany Filistina zany Davida mpiandrondry zany ary misy fotoana ary mety lalovan'ny olona fotsiny zany Davida hitan'ny fahavalo eo andeha hanafika any Israely ny olona hitan'ireo Davida miandrondry inona tsisy nazo atao ndao andeha aloha izy eo fa voaren'ny Filistina amizay mpanjaka de izay andao vonoina aza mbola maika aloha tonga mpanjaka aloha tsika aza mbola maika ny sandratra aloha tsika fa raha tsika ny mpiandrondry eo ny eo de mpanjaka eo ny eo koa de maty ny Filistina ny Filistina hamono mpanjaka tompo mba asandrato am'izay ny fiainako ny azo avo alandrivotra tamin'ny Davida mbola tsy mpanjaka tsisy andrara fô ny fotoana nainony Filistina fa efa mpanjaka ndao am'izay ozy izy ndao de daviny ndao vonoina ianao ampiakarin'Andriamanitra io de tadidio fa izy favaly hitsangana koa ny te hitady anao hamono anao zany mahatonga atsika miandro ny fotoanan'Andriamanitra rehefa mbola eo aloha ny toerana misy anao de ekeo mety mbola tsy zakanao ny miady amin'ny Filistina mampiadana ko ngeravana ndray toerana izay ametran'Andriamanitra sy ngeravana na mpiandrondro na mpanjaka tena mety Andriamanitra mahalala an'io e alleluia inona nataony Davida raha reny Davida zany de nidina tany amin'ny bately feno tonga de nandeha niady ve izy non efa nampianariny io hiara-mandeha amin'Andriamanitra anontany an'i Jehova ny tokony atao tany amin'izay rehetra nalehany Davida tsy manao zavatra tokoa Davida raha tsy manontany an'i Jehova aloha ahoana Jehova ny am'ity ahoana naizany Davida zany nampianarin'Andriamanitra izy hoe zao Davida manana fahazarana manontany anahako ianao inona ny tokony ataonao
lasa izy ny filistina tonga hitady azy izy nakany amin'ny batery fiarovana zay ire teny amin'ny salamo 570 teo e zay ire zavatra teny amin'ny salamo 570 teo e ozy izy hoe zaho izy izy isaonany Jehovah vatolampoko izay mampianatra ny tanako amely sandrasantenako iady izay mpianatra sy batery fiarovana hoa sady fiarovana avo sy mpanafaka azy Jehovah zany amin'ny Davida sady mpampianatra ny mpiaro ny olona mikatsaka ny ainy izy nakaizy nazy izy nakany amin'ny Jehovah nakany anaty batery fiarovana ary efa nakany amin'ny batery fiarovana izy inona nataony tany ny afina dia nitomany hoe fa nampianariny izy manontaniana anontany foana andiny favarambefolo dia tonga ny Filistina ka niakahaka teny amin'ny lohasahany rehefa hita ary Davida nanontany an'i Jehovah hoe hiakatra mely ny Filistina mba atolotra ao an-tanako va izy Alleluia dia zay valitenin'ny Jehovah eo zay no atao ezaka amintsika manontany Jehovah inona ny tena tianao inona ny tena sitraponao ataoko amin'ity zavatra ty mamaly Jehovah mbola insiste tena sao dia mba tsy tia tadidiko ny tantara pasitera hoe taloha mifady anina ry zareo dia mifady anina tseko herinandro na tavabolana dia nona tena izy dia izy roa lahy moa zany miteny hoe zao no nampitsika andao anontany isika Jehovah sao dia efa tokony hisakafo amin'izay tsika dia nanao hitareo le vola le pilofasy reny dia zao aiza anokatra baiboly ka dia anokatra baiboly ka ho sokafatsika anao rematsika anokatra baiboly ka raha fitahina ny soratra ao dia Jehovah miteny amintsika zany hoe minana andao ihinana famba fahasoavana fa raha ozonareo dia mbola tsy ihinantsika fa toizina fivadikany efa sady efa nona be mihitsy nanokatra voalohany ozina toizina anankiray tsy ampivavaka tsika nanao an'le nanokatra fa ndolo hivavaka Jesosy any nokatra any ozina tsy normal zany tsika ve naona be tio izy dia mbola ozina any andao se ihinana zany na le zavatra teneny ary zany efa sady tsy fitahina fa ozina tato raha ny fanarahandreo dia tokony tsy mbola ihinana fa tena nona loatra dia na ozina ary ny sokatra atao raha zay fanarahana andao fa fitahina ao atsika io e Jehovah aloha ny anontaniny inona Jehovah anolotra eo ampelatana ozy izy hiakatra mely ny Filistina mba enozy Jehovah hoy Jehovah tamin'ny Davida miakara fa atolotra eo an-taninao tokoa ny Filistina dia niakatra izy dia matiny ny Filistina atsinany iny hoy Jehovah io mihitsy kely nanofanako anao e ninana ry zareo fa nona be zareo tamin'izay ninana mihitsy zareo mofogasy no any teo le vatra mofogasy mihitsy izy nanao le maty dia dia mividy mofogasy tadidiko koa zay tantara lafimely Alleluia ry havako raha vakitsika ke Samuel faharoa e toko faharoa amby roapolo Samuel faharoa toko faharoa amby roapolo andiny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby telopolo nge vakiko aminareo no tena Andriamanitra fa ianao ny jiroko Jehovah mitovy amin'ny teo ihany zany raha vakiko amin'ny teny hafa fa ianao ny jiroko Jehovah mampazava ny fahamaizinako fa ianao ny azahoako mitsarapaka mely miaramila ray toko ary Andriamanitra ny azahoako mitsabikina mihoatra ny manta fa amin'ny Jehovah daholo zany nampianariny Jehovah daholo zany raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany ny tenin'ny Jehovah dia voazary toetra mimemy Jehovah ny ampingan'izay rehetra mialoka aminy fa izy ao n'Andriamanitra fa tsy Jehovah izy any vatolamba efa tsy Andriamanitsika izany Andriamanitra zany ny fiarovana mafoa mitondra ny marina amin'ny lalana izy ary manao ny tongony ho tahaka ny any deravavy mampitoetra eo amin'ny fitoerako avo izy mampianatra ny tanako iady izy ka mahenjana ny tsipika-varahana ny sandroko menao any ampingan'ny famonjenao ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe alalahinao ny lalana diavoka ka tsy hangovotra ny avo-tongotra ny fahamoram-pon'Andriamanitra no mahalehibe atsika ty
Vavotana olon-dehibe finoantsika. Ho mpanompon'Andriamanitra lehibe tsika tsy noho ny herintsika fa noho ny famoraam-pon'Andriamanitra. Ahoana ny tonga ny famoraam-pon'Andriamanitra ny fiainana tsika? Tsika manaiky ho ampianariny. Tsika manaiky ho ampianariny. Riavana analehibe anao Andriamanitra, aza maika aloha. Io tsy maintsy tonga ho avy ny fotoana tsy maintsy anandratan'Andriamanitra tsika amin'ny toerana mendrika tsika. Arakaraky ny ao anatintsika ihany. Fa Andriamanitra tsy hitondra antsika eo raha tsy efa nampianariny hiatrika ny zavatra atrehana rehefa eo. Davida nomen'Andriamanitra fotoana, mbola tsy tonga mpanjaka zany aloha. Inona nataony Davida? Mbola teo ambany vahoan'ny Saoly izy aloha, miaramilan'ny Saoly izy aloha. Dia ny fahavalo nikendry an'ny Saoly fa tsy nikendry an'ny Davida. Ny fahavalo nikendry an'ny Saoly io, Davida mianatra mamono. Aleluia. Ary tonga tamin'ny tanjona hoe Saoly nafaty arivarivo, Davida nafaty amin'ny alina. Fianarana zany. Fa mbola tsy tonga mpanjaka aloha. Fa ny alinalina efa matiny Davida io amin'izay, efa nafahany amin'izay hiatrika ny Filistina ho avy raha tonga ny fotoana hampanjaka anazy. Aleluia. Zany ny ereran'ny olona mivavaka. Maika loatra ho tonga eo amin'ilay toerana mampanjaka, nefa mbola tsy nafaty arivarivo sy alinalina akory. Fa Andriamanitra mampianatra antsika ravana. Mampianatra antsika. Aleluia. Mampianatra antsika Andriamanitra. Aza-kivy mianatra. Fa ny zavatra nalovantsika io, anatanjahana antsika io fa tsy hamonona antsika akory. Maro nge ravana ny problème efa natrehany. Maro ny problème efa natrehany raha amin'ny asan'Andriamanitra zany. Ary ao amin'ny asan'Andriamanitra mihitsy tsika no matetika mahita problème. Satria Andriamanitra dia mampiofana antsika. Andriamanitra dia te ahita antsika ho lehilahy sy vehivavy lehibe ampy feno finoana, tena mpandresy, miarikady, ary tsy miarikady ihany fa mandresy ny fahavalo. Aleluia. Za teteny aminao androany hoe na ny fitsambokinan'ny Davida ny ohatrany manda, na ny fitsarapahany Davida ameny miaramila ray toko, tsy vitavitany foana teny zany. Tsy efa nandovany zany Davida ka hoe taranak'olona mpanao an'izany. Tsika ireo tsisy taranak'olona mpitoroteny zany. Fa mianatra daholo tsika. Taky ny ahoana moa tsika nianatra zany, nianatra toroteny zany, teneko anareo fa tena nampimeny ravana. Za taloha rehefa manao toroteny, rehefa anjarako no mitoroteny, tenenina zany. Vonomboka ny herinandro dia tenen'ny pasteronay, manomana toroteny fa toroteny sy amin'ny sabata. Tsy mahita tory andreo nombokeo. Berto, nombona toroteny. Dia zay zatra tonga ohatrany dia soratana amin'ny taratasy. Dia mandeha miakatra amin'ny toroteny ao izy nareo. Taratasy page anankifolo. Vongo, rovarova be tonga dia taratasy. Baiboly miaraka amin'ny taratasy be dia be. Petraka amin'ny baiboly dia apetraka taratasy be dia be ho vakina amin'izay. Taratasy matevy be ohatr' izany. Dia mitoroteny izay dia iny fotsiny vakina. Ary havana malala. Ianao nefa mety mieritreritra fa dia mivadika ilay toroteny. Mivadika miandry an'izy. Mieritreritra fa ilay famy tsy fantatra inona teo. Ianao mety mieritreritra fa ho resy anaty angamba ianao. Fa taratasy mikasoasoko amin'ilay micro tamin'izany. Micro sady mitazona micro, mamarika baiboly, mijery ilay taratasy. Dia i vao hitoroteny ianao dia efa mitondra taratry ny mpianatra anao iny ireny. Rehefa hiteneny mampianatra zany rehefa hitoroteny taloha rehefa sabata, tena misy fotoana ry havana tena torimaso fotsy. Manomana toroteny io manomboka amin'ny hariva vao amin'ny sakafo zoma, mandrapatonga ny amin'ny 3 amin'ny 4 maraina any manomana toroteny. Dia io toroteny io ataoko aloha voalohany. Dia sady mitoreny zany manao an'ilay fihetsika ho atao rapitso zany ataoko nefa ao am-piangonana. Zany ny fianarako toroteny taloha. Nenena io taratasy etiny io. Ary tena nahatonga an'izy lasa nena voalohany. Mbola fampianaran'Andriamanitra koa ty. Le toroteny zany nataoko anaty taratasy anankifolo. Fa rehefa miomana ianao sabata tsy intsony ilay izy ataony anaty poketra, anaty kitapo.
rehefa tonga teo amin'ny fitotriteny nisy pazy ray tsy ampy tsy hita le pazy ohatra hoe pazy septième page tsy hita nefa ao anatin'iny misy zavatra niomananao raha izy hoe pazy ray very amin'ny zavatra tokony teneny zany ke zavatra misaoty be zany misaoty za taloha mitoloteny tsy ohatran'izao zany hoe ohatr'izao dia misy zavatra ny ambava fa ilohako io hitanao raha mana malala za mitenenareo a fa io anio tafita ngerevany nalioana na bera dia ny tokony taka ny diera vavy ilohako io ny hitanareo fa mamaky dia za teneniko anareo a fa zany dia vitantsika koa amin'ny Isaia 5:20 dia andiny voalohany ka hatramin'ny vahiny tsy mitraka tsy hitako tsony izao dia efa tsotrony ary ny mpino fa latsaka ny taratasy anankiray dia inona amin'izay rehefa latsaka ny taratasy tonga dia ohatrany tsy normal ty satria avy eo amin'ilay anao hivadika amin'ny anankiray dia misy banga be izy dia efa ry amin'ilay zavatra fa mivola inona amin'izay no natao teo amin'izay ianao eo amin'ny atrehan'ny olona rehetrarehetra ianao ka tsy maintsy ianao tonga dia namolona tsy mijery taratasy fa inona zany ny zavatra tokony hampifandray an'ity page 6 sy ny page 8 fa tsy hita ny page 7 tsy ampivavaka ary me zasana anao kototo tsia mampianaritsika miady Andriamanitra hoy zavatra rehefa tiky ala amin'ity taratasy ty ianao taratasy firy misy fotoana mafana ny andro ampiangonana dia misy ventilateur rehefa mandalo aminao le ventilateur dia kopakopa ohatr'izao daholo le taratasy dia tazomina daholo ny taratasy rehefa namalama nilo tenirena dia hitehaka mitazona le taratasy tsy sidina ianao misy fotoana misidina rahalaza va le taratasy reny mba rehefa sy fekirakely manongana ny taratasy tsofa ny rivotra ny taratasy ozy je hoe tipiala amin'ireny ianao tsy hita aloha ny anankiray eo amin'le tsy hita amin'izay ianao a tonga ianao dia zao tompo mioery a alleloia problème ary ve ty Jehova za ve Jehova tsy tianao hitoroteny tso ve za maninona ny very le taratasy hoy Jehova tiako ianao alleloia tsy vingivingitra taratasy firy-tsony dia nanomboka teo amin'izay dia tena tsy mety tsony ty taratasy folo ty a na ena amin'izay aloha le taratasy tsy misy very-tsony natao tamin'ny taratasy anankiray alleloia teniteny nenitombo nenitombo misy fotoana amin'izay anao mitoroteny any akalamanjana mitoroteny any ampivoatsena anao tsy misy taratasy zany tsy hoe mitoroteny eny amina fandevenana ianao voatendra mitoroteny eny anatina eny amin'ny toerana mavitraka any tsisy taratasy ilainao tsony zany fa ato amin'izay efa nampiararin'Andriamanitra tsika Jehova ny tananao alleloia ianao nampianatra hiady nampianatra ny tanako hiady ianao ny tenin'Andriamanitra ary nampianatra ny ratsan-tanako ahy izy izy teo nampianatra ny tanako hiady izy ka mahenjana tsy mpikavarahana zany efa mba manomboka mahenjana tsy mpikavarahantsika zao man'Andriamanitra ny voninahitra misy zavatra lalovanao misy zavatra atrehanao dia za mitenanao andro any Andriamanitra tsy anao izay ahafaty anao zany misy problème avy eo anoloanao tena teneniko anao mihitsy fa io problème io tian'Andriamanitra hisaoty anao anio tonga dia mitsirapaka ianao tonga dia misaoty mihoatra amin'ny manda ianao misy manda eo anoloanao tena manda mibahana anao tsy androso tsy mahaza manakaiky ventilateur mihitsy tamin'izany dia ianao mifantoka an'le ventilateur le mihetsika ohatrao dia mitodika aty dia rehefa sady mitolika ianao ravana malala sady mijery an'le ventilateur rehefa ho avy aty dia tazoma le fay dia lasa le ventilateur le manolo azy dia fa yavana malala alleluia iny le ventilateur tazoma alleluia difindray zany mo tenanao dia ianao zany mijery tsy mifantoka any amin'le olona fa taratasy ventilateur ihany ventilateur gafy iny a tonga dia misidina ny taratasy dia masona efa ny amin'ny ventilateur foana iny nefa tamy dia fa tsy mampifantoka fa zao tsika fa mazaka zao tsika Jonathan efa mazaka ventilateur alleluia man'Andriamanitra voninahitra andreo ventilateur rehefa le mason'olona fa tovy kelikely ny taratasy na taratasy matevitevina mavesabesatra eny zaka amin'ny ventilateur man'Andriamanitra ny voninahitra dia amperinao andro any manao hoe ianao a
tsy maintsy otan'andriamanitra lasa mpanjaka ianao ary amin'izay fotoana zay tsangana ny voalahatra aza miteny tena tsomba an'andriamanitra misy olona foa misy ampiasainy devoly foana mitondra fanafitohinana hatramin'izay ianao tsy mbola nanao ninninona tsisy nanelingely fa mandrosoa ara-panahy eo nge anao manomboka mandrosoa nge anao manomboka iandroso tahitra amin'izay ny filistina ohatra ny anomboka itory-tena ndao akivina ohatra manomboka ndao fahenao kosa amin'izany fotoana zany zao foana tenenina hoe za Jehova alleloia efa nampianatra ny tanan-kiady rehefa vonona iady tsika riavana fa nampianarina iady manana finoana efa impiry ary ianao zao miatrika olana dia ianao ve zany efa resin'le olana hatramin'izay fa tsy fijoroana vavolombelona foana no ambadika le izy dia zay foana tovy an-tsaina tsy ampafiry ny olana nalovany ty hoe fa Jehova efa nampianarina ary ty fampianarana Jehova ty fa tsy famonoana tsy natao hafaty anao io problème io marary ianao tsy natao hafaty anao io ho amin'ny fotoana ianao ny ampahery olona marary mitovy aminao amin'io olona firy avany zay nampahireziko olona bokan'trosa nampahireziko zay tena mba tsapako isay nahery satria niainako le zany haiko daholo zany zavatra niainan'ireo olona ireo zany alleloia ohatsy ny ahoany zany fa maly telefona rehefa nitompon-trosa no miantso taky ny ahoany zany hoe tsisy niny nataonao tsy hitanao zay ho atao manoloana ny olana maro isan-karazany za dia teny aminao androany maherezy ianao na maherezy ianao fa te hanana miaramila mahery Jehova tadidio le akoho lahy teo le akoho tsy ndrina dia ohatry ny reraka fa tsy niarerahany ny tanjona aminy ny vy rehefa hotefena ny vy ho an'ny olona hoe forgeron zany reny mpanefy vy reny dia mahafantatra tsara fa ny vy tena mafy dia ny vy tena nijanona ela tao anaty afo ozy izy misy fandaran'izay amin'ny télé le meilleur forgeron tsy haiko nareo rehefa mpijery le meilleur forgeron iny rehefa amin'ny télé izy tadraindray amin'ny alina be misy fotoana dia mahafinaritra na mijeryn'izy iny taloha le misy olona mpanefy vy eo dia zay nafantarako hoe ny vy mora tapaka ohatra hoe manao sabatra anao mora tapaka kely iny raha vao tsy ampy ny fotoana janona tao anaty afo fa mila mijanona ela ao anaty afo iny ianao io misy fotoana mandalo afo kely ny fiainana dia fa tsy mety mihitsy tombo eto ambavaka tena mifona tena hoany ty eto ambavaka ary reto fa misy fotoana mijanona ela ao anaty afo tsy ny hafaty anao fa ny atonga anao vy tena matanjaka tsy tapaka zany ianao tonga le sabatra roa lely ny ampelan-tanan'Andriamanitra ianao manapatapaka nidy vy nidy varahana alleloia manokatra ny varavaramby varavarambarana ny fiteny toriteninao amin'io mijanona ela tao anaty afo ianao fa tonga dia tena mamaky rindriny Jeriko mandravana mampirodana manda ny toriteninao mahereza tsy hoe ny Andriamanitsika ny tia mampandalo antsika ady fa ny Andriamanitsika tia mampianatra antsika iady mba hahatonga antsika ho miaramila mahery mahatonga antsika ho tena mpanjaka azo nitokisana ko dia mahereza matanja fa momba antsika Andriamanitra ivavaka antsika rehefa avy eo fa raha misy aminareo tapitra ny toritentsika alleloia iza no izara fahatsapana iny ny kantoko ny alefako amin'ny commentaire iny rado akiradio alleloia commentaire maromaro ny alefako iny iny soloa alleloia iny ny kantoko sy hoanareo izay mazoto izara fahatsapana iny nambatsapanareo iny na ny voarainareo tao anatin'izay teny izay nizaraina teo zay dia manasa anareo tongava mizara fahatsapana fa ilaitsika ny fizarana fahatsapana alleloia zao rehefa mpandroso olona izara fahatsapana tsika
dia tonga dia ampandrosoantsika avy hatrany ary rahalahantsika tojony efa ao anaty appel-lao miandry anazy tafirintsika dia omena azy ny fitenenana nefa ohatrany tsy tafiditra hoe tojo zany. Alleluia. Ohatrany tsy tafiditra tojo tsy mety mahazo. Ndondry ary tiana rakoto zaka no atsotsika satria efa nianjo toy izy fa tsy voaray. Izara fahatsapana ny anavavitsika tiana rakoto zaka. Tany tompo ary tiana rakoto zaka anao ny fitenenana inona fahatsapana azonao zaraina ary. Kasiraka pastera dia misarana nana taendry Jesosy atsika rehetrarehetra tena aleluia menina be makasitraka raha vao malalaka tena mampahiry be mihitsy ny tokotenao nandrona dia tsy deborabora kely tena hoe lafa nahakasika be lafa pastera dia teny hoe rehefa misy olana eo amin'ny fiainanao na zavatra tsy takatra eo dia tena hoe azakifa tena fitsapan'Andriamanitra zany ary ozy pastera teo hoe miviry fa tena tsy dorana tena mafy tsy mandaitra io tsy manino izy tsy maranitra be ary tsy mety tapa tena misaotra pastera fa namin'ny courage be amany ny hazavan'ny pastera teo mipetraka tena makasitraka dia mahay reza raha malala fa tsy ireritsika rehefa miady misy valiny foana Andriamanitra miaraka amintsika ry tsy manary antsika izy. Makasitraka dia tahindry Jesosy atransika rehetra. Misaotra pastera amen. Alleluia. Alleluia. Makasitraka indrindra ny tiana rakoto arzakitsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manankirehefa soavina ny amaly fitianao dia tahiny Jesosy dia mahereza. Miezaka ihany tsika miantso ny rala tojo raha tafiditsy tojo satria hoe tojo miantso hoe tojo hoe ahitanan' izany hoe efa tsy ao linina antsony azy ao raha maheno tojo dia afaka miantso. Alleluia. Eny ary tsy tafiditra izy ndao ary tsika indray apiditra olona anankiray hafa indray. Alleluia. Apiditra olona anankiray hafa indray ary tsika dia ohatrany tsisy tafiditra nareo zany ratsy hoe ny connexion ny aminareo zany sa ty amiko ve ny olana. Tsara mety mihitsy izy tojo ary aingodina Rodriguez koa hoe tsy mety. Samy tsy tafiditra nareo menada hoe afaka mitendry hoe raha Rodriguez tafiditra izy fa iny tompo ianao inona ny fahatsapana azonao zaraina androany. Makasitraka indrindra pastera na fitenenana dia ny fahatsapana voaraiko moa zany dia hoe Jehova Andriamanitra miaraka misy fotoana Jehova mandeha eo alohantsika dia misy fotoana indray nefa izy ao aorianantsika dia avenona tsika tena hoe andeha irery nefa navera fotoan'ny ady irery zany kanefa nisy tsy hoe mamivery fa momba antsika foana mba hahitantsika dia izy koa tsy mameratsika zany fa momba antsika mandrakariva dia tena hoe mampahery be na tena Andriamanitra satria tena hoe fianarana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy ny fahatsapana voaraiko pastera dia makasitraka sy aleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra
anao ranabavy Angolirina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapahana androany. Andriamanitra manankiray pasoavana ny maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana trany dia mahereza itsika menakavy. Andaotsika sotranareo ny zara fahatsapahana teo fa mamy be fizarana fahatsapahana izay nataonareo. Zava-dehibe ny fizarana fahatsapahana ireny satria sady manindry ny zavatra izay mety tsy tsapan'ny olona sasany no mamerina aminay ny zavatra niteneninay dia tsapanay toka tena zotiko ke tena nisy an'izao marina atao mahafinaritra sady hita be mihitsy olona ny hainy toriteny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mahafinaritra ny toriteny ny mahita anareo ny hainy toriteny. Aleloia. Itomparintsika rehetrarehetra andeha ary ataontsika tery ho voninahitra Andriamanitra rery ihany dia andao ataontsika hoe tanymangy eo ampelantananao tokoa zay Andriamanitra dia feo zay amboary zay ho miaramila mahery. Aleloia. Amen. Amen. Ho finaritra daholo. Fateu tunga
Misaotranao zay Jesosy any amin'ny fotoanandroany. Isaorana ianao Jesosy ny tsy natapaka ny fandarana fa aminay dia tena fahasoavana tokoa izany hoe fandarana izany tsy tapaka Jesosy any. Misaotra makasitraka mame voninahitra midera sy makalaza ny anaranao zay. Misaotra ihany koa tamin'ny teny izay nozaraina teto Jesosy. Misaotra satria tsapanay tokoa hoe mampahery anay ianao ary tianao tsapanay fa tsy mba nanao fa tsy izay nampianarana anay ianao ary tena mampianatra ny tananay ady tokoa ianao Andriamanitra. Saorana anao zany. Teo foana ianao tsy leo nampianatra anay ianao, mampianatra anay isan'andro. Betsaka ny zavatra tsy hainay ary tsy fantatray taloha, tsy vitanay fa tena nampianatra anay ady ianao Andriamanitra. Nampianatra ny tananay ady ianao, nampianatra ny ratsa ny tananay ady ianao. Ankehitriny efa me mahenjana zana-tsipika, efa mahenjana tsipika tsikelikely eny any Andriamanitra. Ary meteza ianao mbola ombanay foana, ampianary foana zay fa mbola vonina hianatra zay, tsy matahotra ny hianatra zay, vonina mbola hianatra aminao Andriamanitra. Misaotra Jehovah'Andriamanitra ary lalana ary izay dia tafionerinao, tatanao misandronao magaga amin'ny tananao mahery. Jehovah'Andriamanitra tsy toa fa tena milanao zay, milanao ampianatra, milanao hiaro voninahitra ny eo anao. Dia laza saotra ho anao, saotra toko malalo be zavatra tsy voalazako fa misaotra anao zay ary mangataka Jehovah'Andriamanitra mba tsy ho very zany teny zany, tsy ho very aty aminay tsirairay avy reto fa tena hamoa avy zato eny tsy manapataperana, tena ho fiainana mandrakizay miboboky aty anatinay any ny teny zay nilaisinay androany. Ny vorona fafy tsy azony devory tsaingoana, tsy azony vorona piaza tsaingoana fa hamoa mitondra vokatra tsara amin'ny fiainanay, amin'ny fiainam-pananay. Anao ny voninahitra dia laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay misaotra betsaka Jesosy io. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ny firenena, ndao mpandrotsika ny nabavitsika nambiny tsomaka nambinina tsiry amboaramielina ivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo nambinina anao ny fitenena. Tainy tompo pasteur dia tainy tompo ihany koa itsika rehetrarehetra mbola ihany ivavakatsika amin'izao fotoana izao. Mbola misaotra anao indray izay Jesosy ny amin'ny teny mamy izay nampitondrainao ny zanako androany. Misaotra ka tena mamy ny teninao ary tena mampahery hatrany. Misaotra ny amin'ny fanahy masina izay mitantana mandrakariva ihany koa ka nahatotosan'izao fotoana izao Jesosy malala. Indreto izay tsirairay avy mbola tonga eto anatrehanao, ny omboko manolotra ny firenenay eo anatrehanao mandrakariva Jehovah'Andriamanitra. Tsy adininay ny mitondra an'izany firenena izany eo anatrehanao Jehovah. Io firenena izay nomenao anay Jehovah'Andriamanitra ary hitanao tsy miafina aminao fa tena mandalo ady saratra izany firenena izany, mandalo zava-manahirana maro izany firenena izany Jehovah'Andriamanitra. Ka tena angatahana mihitsy Jehovah hoe aoka tena ianao mihitsy no Andriamanitra ny Malagasy. Tsy anan'Andriamanitra afa-tsy ianao Malagasy Jehovah'Andriamanitra fa ny Andriamanitra rehetra izay tsy avy aminao, ny Andriamanitra rehetra izay vonjenao amin'izany firenena izany dia tena hoe aringany Jehovah'Andriamanitra satria izany anisan'ny tsy mampilamina ny firenenay ary eto mandrakariva amin'izany firenena izany ny jironao Jehovah'Andriamanitra dia ny fanahy masinao mba ho an'ny vahoaka Malagasy tsirairay avy Jesosy tsara ihany koa Jesosy ny ady amin'izany firenena izany satria mandalo krizy, mandalo korotana ny firenenay amin'izao fotoan'izao Jesosy. Efa misy Jesosy ny tsy fisina sy ny fahantrano amin'izany firenena izany nefa mbola misy ihany zavatra izay mandalo amin'izany firenena izany Jesosy malala. Tsy mahay manao inona izay Jesosy tsisy ny nazonay atao
fa ny any ataony Jesosy dia miantoraka mandrakariva eo anatrehanao satria fantatra efa ianao dia Andriamanitra mahery, ianao dia Andriamanitra mahay manao zavatra, ianao dia Andriamanitra mahay tsara ny tafio-drivotra Jesosy malala. Ary ny angatahanay aminao koa Jesosy dia mba hanana ny fanahy masonao ny olona rehetra tsirairay avy, mba hisy fifohazam-panahona izany firenena izany satria tena tsapa Jesosy hoe mbola tsy ao anatin'izany ny vahoaka malagasy Jesosy fa mbola voafatotry ny zavatra izay tena hoe mbola tsy akasitrahana Jesosy malala, tena mbola betsaka Jesosy ny zavatra tsy araka ny sitraponao mandalo amin'izany firenena izany, mamindrafo amin'ny firenenay Jesosy malala. Eny vavaka izahay Jesosy isan'andro Jesosy dia tsy manadino mametraka amin'ny firenena izany eo anatrehanao Jesosy malala. Ianao Jesosy anamianay an'io firenena io ary matoy Jesosy tonga ho anay vahoaka malagasy tsirairay avy dia avy aminao Jesosy malala fa tsy avy aminay ratsy, ko haringana izay rehetra ratsy ao amin'io firenena Jesosy, izay rehetra miafina any amin'ny farany lalàna Jesosy dia hitanao avokoa. Ary ianao Jesosy aniraka ny anjelinao, aniraka an'ireo miaramila tafoka landro ianao Jesosy mba tena hampandry ny firenena io Jesosy malala, apetraka eo am-pelantananao mandrakariva Jesosy, ao koa ho tanteraka amin'ny firenenay ny vavaka rehetra izay nataonay hatramin'izao ka hatramin'izay Jesosy, mba tena hoe andry ny firenenay, mba tena hoe hisy tombony eo amin'ny firenenay izany vavaka izany. Dia deraina mandrakariva ny anaranao. Misaotra Jehovah Andriamanitra, ianao ny Jehovah Andriamanitra, tsy manana Andriamanitra afa-tsy ianao izahay Jehovah Andriamanitra, dia mankasitraka ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao, mankasitraka ihany koa satria mbola namenao anay izao fotoana izao, nahafahanay nikoka teo anatrehanao indray, nahafahanay nibalabada teo anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Ianao vavaka izahay Jesosy malala, ao koa manokofona eo anatrehanao ny vavaka izay nataonay, na ny toriteny izany Jesosy, na ny fampianarana izany, na ny fijoroana sy ny fahatsapana rehetra Jesosy malala, dia tena hoe tsy ho anay iray fa ho an'ny firenenay ary ihany koa ho an'ny olona rehetra izay nanatrika teto. Dia misaotra indrindra Jesosy eo, anao ny teranao ny aja ary voninahitra mandrakizay. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andrambavitsika nambininatsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Ilaina ny vavaka ho an'ny firenena, zava-dehibe ny vavaka ho an'ny firenena, ka misaotra anao mankasitraka. Andriamanitra manakariva namaly fitianao dia tahin'ny tompo hatrany hatrany tombositra ny tombo fahasoavana. Misaotra ny ranambavy razana monika koa tsika nitondra ny toriteny, misaotra ny neny Charline tamin'ny vavaka fanomboana. Jesosy amaly fitianareo tsirairay avy. Misaotra nareo rehetra ihany koa naharitra ny hatramin'ny farany, raha tsy teto nareo nangingina teto izay. Raha mbola tsy tongany amin'ny raolanitra Jesosy androany alina lasa rapitso ka tahin'ny tompo samy velona na soma tsara daholo tsika, dia eo an'eto indray tsika rapitso. Androany moa zany andeha lavilavitra, Andriamanitra tonga aloha ihany, dia mbola andeha amin'izay lalako izay ihany indray rapitso, dia mbola angatahana amin'Andriamanitra koa tonga aloha ihany, dia mba hisy ihany ny fandarantsika rapitso. Manao teny roa ihany zany fa mino nefa pa tonga aloha ara-potoana ihany dia samy tahin'ny tompontsika rehetra bonne nuit daholo dia hiatrika tontolo andro mahafinaritra be anao rapitso ho voninahitra Andriamanitra ny zavatra rehetra. Akiradio point radio 1 2 3 4 5.com afahanao hoe nonja-peo akiradio mandeha andro amanala misy toloteny ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina, dia mihaino finaritra dia samy tahin'ny tompo dia mahay rezy daholo tsika tsirairay avy. Amen.